faly indray miaraba antsika ry namako malala isany a rahalahy sy anabavy malala manaraka an'izao fandarana tiantsika izao. Isaorana ny tompo manome antsika ny fotoana indray ahafahana mifampahery ary mifampivavaka amin'ny alalan'izao fandarana izao. Andeha isika hiaino ny tenin'Andriamanitra kanefa dia asaiko ianao mba hiaraka hivavaka amiko, hanaraka izao tonom-bavaka izao, hanasa ny fanahy masina mba hanokatra ny lalany fosy ny lalany saintsika hidiran'ny tenin'Andriamanitra, hivavaka isika tompoko. Tompo tsara indrindra ny an-danitro, faly de faly izahay, ravo de ravo ny foa mampanahy, hifandray aminao amin'ny alalan'ny teninao. Amin'ny alalan'izany teny izany dia hitondra fampaherezana, hitondra toky, hitondra fanantenana ary indrindra hitondra famonjena ao anay ianao. Koa vonina hiaino, handray am-po, hanaraka ny teninao izay mba ho tena zanako tokoa. Tononoko ny vavaka noho ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Mahakasika ny atao hoe resaka fahazavana, jiro fahazavana, nolo hevitra izay hodiniantsika nanomboka tamin'ny fiaonantsika teo aloha ary hotohizantsika amin'ity fiaonantsika androany ity. Ao amin'ny Matthieu 5:10 miresaka Jesosy Kristy manao hoe ianareo no fahazavana izao tontolo izao. Matthieu 5:10 azafady. Matthieu 5:14 azafady. Ianareo no fahazavana izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo ambony tendrombohitra. Izany hoe ny fahazavana izany dia tsy mety miafina, tsy azo afenina io fahazavana io fa mipoitra misy eo foana. Ary izao anie izy amintsika moa no tsy tia hazavana, tia hazavana isika rehetra. Misy fotoana izay mety mahatapatapaka ny fanazavana ny tokantranontsika no miantony maro isan-karazany. Tapaka dia miaina ao anatin'ny aizina isika satria tsy misy herinaratra, tsy misy jiro. Ary dia azo lazaina fa tezitra avokoa ny ankamaroantsika rehetra izay tratra an'izany toe-javatra izany satria tsy ankasitrahantsika ny mitoetra ao amin'ny maizina, tsy tiantsika ny mitoetra ao anaty aizina. Amin'ny lafiny ara-bakteny izany toe-javatra izany, tena ratsy ny mipetraka ao anatin'ny aizina, tsy tsara ny mipetraka ao anatin'ny aizina. Fa matoa tafatoetra ao anatin'ny aizina isika, matoa mitoetra ao anatin'ny aizina dia izao matory isika, dia izay no mitoetra ao anatin'ny aizina. Ohatr'izany ihany koa ny eo amin'ny lafiny ara-panahy. Tsy tsara ny mitoetra eo amin'ny aizina ara-panahy. Tsy tsara ny miaina amin'ny fiainana feno aizina ara-panahy. Inona moa zany hoe aizina ara-panahy zany? Ny atao hoe aizina ara-panahy, ry namana malala, dia tsy inona fa ny tsy fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Tsy fahafantarana ny ambaran'ny soratra masina dia oharina amin'ny atao hoe aizina ara-panahy zany toe-javatra izany. Efa nivakiantsika ao amin'ny Isaia toko faha 80. Andeha hoverenantsika vakiana kely ary. Isaia toko faha 80 tsy maninona hoverenantsika ny voasoratra ao amin'ny Isaia toko faha 80 manomboka amin'ny 1 sy ny 2. Isaia 80 1 sy ny 2 manao hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehovah efa miposaka aminao. Indro aizina manarona ny tany ary aizi-pity manarona ny firenena rehetra. Fa aminao kosa ny posahan'i Jehovah ary aminao ny sehoany ny voninahitr'Andriamanitra. Inona moa no tiana ho resahana amin'izany? Miala amin'izao tontolo izao ny voninahitry Jehovah, ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ka dia tonga maizina izy fa ny olona izay hiposahany voninahitr'Andriamanitra, voninahitry Jehovah dia izao lasa mazava izy. Tonga mazava ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra zany, ny voninahitra Andriamanitra zany, ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra dia tsy mametraka ny olona iray ho ao anatin'ny aiziny tsy fahalalana. Noho izany dia ilayntsika ny mazava
ilayntsika ny miaina ao anatin'ny hazavana, miaina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ilaina izany toe-javatra izany. Ny voninahitr'Andriamanitra izany de mitondra fahazavana. Ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra zany de mitondra hazavana. Ary izany no nahatonga ny mpahay tantara ilaza ny vanim-potoana nisy ny fanenjehana ara-pivavahana lehibe mihitsy. Nisy fanenjehana ara-pivavahana niatra teto amin'izao tontolo izao. Tany amin'ny taonjato antenantenany tany amin'ny moyen âge, ny taonjato antenantena dia nilaza io taonjato antenantenany io, ampahany amin'io taonjato io manao hoe taonjato nisy ny famaizinana. Miaina tao anatin'ny aizana satria de nalevina tanteraka, nofoanana ny soratra masina, nofoanana ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, de lazain'ny mpahay tantara, ny historien sy ny historienne zany mialatsiny amin'ilay teny vazaha, fa io vanim-potoana ny fahamaizinana. Satria tsy misy ny fahamarinana, tsy misy ny fanasongadinana ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, dia miaina tao anatin'ny fahamaizinana izao tontolo izao. Ka ilaina zany ity mazava ity. Ilaintsika ny mandray ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra mba ho jiro manazava ny lalantsika amin'izao fotoana maizina izao. Ny fiainan'ny kristianina ankehitriny zany de tokony ho fiainana ao anatin'ny fahazavana tanteraka, fiainana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra tanteraka, mivelona araka ny ambaran'ny soratra masina tanteraka. Andeha jerentsika voasoratra ao amin'ny Isaia. Jerentsika ny Isaia 5:20. Isaia 5:20, andininy 10. Isaia 5:20, andininy 10. Misy fanoharana tsy de tsara ambaran'Andriamanitra amin'ny Isaia mahakasika ny zanak'Israely. Ny faminanian'ny Isaia ange de tsy inona fa faminaniana mahakasika an'ireo vahoakan'Andriamanitra tamin'ny andro taloha. Faminaniana mahakasika ny zanak'Israely. Zao no ambaran'ny soratra masina amin'ny Isaia 5:20, andininy 10. Mitsapatsapa manara-drindrina tahaka ny jamba isika, mitsapatsaka tahaka tsy manana maso. Tafitohina amin'ny mitataovonana tahaka ny amin'ny maizimaizina isika, ary eo amin'ny matanjaka de tahaka ny maty isika. Hoarina tahaka ny olona malemy mitsapatsapa manara-drindrina amin'ny mitataovonana ny vahoakan'ny Israely eto, satria nahoana? Manana ny mazava kanefa de tsy mandray ny mazava. Mahita ny mazava kanefa dia tsy mandeha amin'ny mazava. De ohatrany hoe ao anaty maizina ihany. Io le fitenintsika malagasy manao hoe maizina apototry ny mazava. Manana ny mazava kanefa tsy mandeha amin'ny mazava, tsy mandray ny mazava. Andehany koa jerentsika zay voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona 1:10. Andeha nge jerentsika ao amin'ny filazantsarany Jaona 1:10, andininy 7 sy ny 10. Jaona 1:10, andininy 7 sy ny 10. Rehefa hitantsika de vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy namaly hoe tsy 12 va ny ora amin'indray andro? Raha misy mandeha amin'ny atoandro de tsy mba tafitohina izy, fa mahita ny fahazavana izao tontolo izao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina de ho tafitohina izay, ka tsy misy mazava ao aminy. Misy fanoharana ataon'i Jesosy eo. 12 izy ny ora ao anatin'ny iray andro. Le manomboka amin'ny maraina amin'ny sandratr'andro iny zany hatramin'ny hariva maty masoandro, 12 iny. Ka izao, rehefa mandeha amin'ny atoandro isika, mandeha amin'ny mazava de tsy mba ho tafitohina. Fa rehefa mandeha amin'ny maizina isika de mety ho tafitohina. Io zany fanoharana nampitain'i Jesosy. Inona moa tiany ho resahana amin'izany? Ny olona mandray ny tenin'Andriamanitra ho fahazavana dia mahalala ny lalana tokony hisorana, ary tsy mety ho tafitohina mihitsy izy. Zany mazava-dehibe ity tenin'Andriamanitra ity raha lasaina bavy malala.
Indraindray rehefa miaina lavitry ny tenin'Andriamanitra isika ka misy manambara amintsika ny afatra maro ny tenin'Andriamanitra dia ho lasa fahavalontsika ireny olona ireny, ho lasa fahavalo ary dia tena manao ny fomba rehetra mihitsy hitrongisana azy, hamelezana azy ary hanafoanana azy satria nahoana? Mandeha amin'ny mazava isika. Io zany ilay teneniny ny tanora ankehitriny hoe manana tombamidy. Ny tenin'Andriamanitra, ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra dia tsy mamitaka mihitsy na dia ho trongisina sy ho foanana azy satria ny olona mandeha araka ny tenin'Andriamanitra dia mahatoky valeur, manana tombam-bidy ambony ny olona mandeha araka ny tenin'Andriamanitra. Ary efa nampitandrina Jesosy Kristy ao amin'ilay Matthieu 5. Andeha jerentsika amin'ny Matthieu 5 manomboka amin'ny andininy Matthieu 5 andininy faha-12 sy ny faha-13. Matthieu 5 andininy 12 sy ny 13. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Mifaly sy miravoravoa ianareo fa lehibe ny valim-potianareo any an-danitra fa toy izany no nanenjehana ny mpaminany taloha anareo. Misy fanenjehana mandrakariva zany rehefa mifototra miaina araky ny fahazavana araky ny tenin'Andriamanitra isika. Amin'ny andininy faha 12 amin'io Matthieu 5 io, Matthieu 5 jerentsika neny andininy faha 12 zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Sambatra ianareo raha ratsy ny olona senjeny ary resina izay teny ratsy tenenana lainga no ny amiko. Ny olona manana ny mazava, miaina amin'ny mazava, miaina ny tenin'Andriamanitra, ny voninahitran'Andriamanitra zany dia izao tsy mahafaly an'izao tontolo izao ary dia mitady hevitra mba hafahana mamingana, hafahana manapotraka ary hafahana manafoana ilay fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra izay ambaran'ireny olon'Andriamanitra mpitondra fahazavana ireny. Ary izao ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa sambatra izy ireny, ireo mpianatra izay nitondra ny fahazavana, nitondra ny tenin'Andriamanitra, manaparitaka an'izany fahazavana izany. Sambatra ianareo raha enjehny olona sy haratsiny. Mifaly anareo fa lehibe ny valim-potia anareo. Raha lasaina vavy malala, tsy moramora ny lalana hitondran'Andriamanitra ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra. Fa misy fiantraikany goavana eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Izao anefa Andriamanitra mampanantena fahasambarana, mampanantena fitahiana, mampanantena valim-potia ho an'ireo rehetra izay mijoro mahatoky ho amin'izany fahazavana izany. Koa dia izao hoe aza matahotra ny amin'ny hoe izaho manana ny fahazavana, aza matahotra ny amin'ny hoe izaho mitondra fahazavana, aza matahotra ny amin'ny hoe izaho mampita ny fahazavan'Andriamanitra eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny manodidina, eo amin'ny olona rehetra. Aza matahotra fa lehibe ny valim-potia izay omen'Andriamanitra antsika. Ny fikasan'Andriamanitra ho antsika zany dia tsotra ihany. Ny andraisantsika ilay fahazavana. Ianareo ny fahazavana zao tontolo zao. Ny fahazavana dia tsy azo ofenina any amin'ny maizina fa tsy maintsy mitranga. Andegny moa zany andray ohatra kely isika. Ao anatin'ny maizina, ao anatin'ny tena maizina dia misy jiro miseho any mitatao any amin'ny mamaton'alina. Misy jiro mitranga eny an-tampon-tendrombohitra ao anatin'ny aizina. Azo afenina ve zany jiro zany? Tsy azo ofenina fa mahita an'izany fahazavana izany avokoa ny tanàna rehetra, ny vohitra rehetra, ny manodidina rehetra. Ary zany ity fahazavana ity tsy maintsy miseho. Tsy hoe te hiseho azy fa tsy maintsy miseho ny fahazavana. Ianao zany fahazavana izany. Izaho zany fahazavana. Isika rehetra ny fahazavana. Ka dia mahereza fa tombontsoa manokana omen'Andriamanitra antsika izany. Ho tafatoetra aminao zany afatra izany ka mba hanananao toe-tsaina, toe-po ary fahamasina ny tenin'Andriamanitra ka haharesy lahatra anao fa ianao tokoa ny tena fahazavana. Ivavaka isika tompoko.
misaotra anao lehibe zay Andriamanitra fa nampahafantarinao anay tamin'ity fionanay ity fa zava-dehibe ny mazava, famonjena ny mazava, famarinany teninao ny mazava. Tompo, tsy rambona ny nandraisanay n'izany teo aloha fa ankehitriny kosa dia ho raisinao ampory ka tena ho fahazavana avy any aminao, imposany voninahitra ao tokoa ny fiainanay tsirairay avy ary anaparitaka anaparasaka izany fahazavana izany amin'ny manodidina anay. Io ny mpiaino mpijery manaraka izao fandarana izao amasino mba ho tena fahazavana ny fiainanay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.